Ninona lazaina raha ny hita aloha zany a potika ny lalam-pirenena tsy nisy politika mazava napetraka ilay mpitondra fanjakana hoe inona no ahafahantsika manarina ny lalam-pirenena. Fa ny hitan'ny fanjakana dia ny fandaniana amin'ny vola be 100 miliara ariary tany amin'ny resaka autoroute. Izay aloha zany ny zavatra hita tamin'ity ndray mitoraka ty. Nanamarika ity taona ity ihany koa ilay fisian'ilay tetikasa téléphérique na ilay fitaterana amin'ny alalan'ny herinaratra téléphérique zany. Izay ataontsika hoe na efa nanomboka tamin'ny volana janoary ary isika dia efa nandoa ny trosa izay le volan'ny ramontsika tamin'ny resaka téléphérique hatramin'ity androany ity mifarany ity ny taona 2024 honorable Marjona Ratini mbola miantonao ilay téléphérique. Izany rehetrarehetra zany no anairana antsika hoe miala lalana i Madagasikara raha ohatra ka hoe manao rallye antsika, manao course antsika dia manao sortie de route zany Madagasikara amin'izao fotoana izao. 4 roues en l'air. Zany misy lay filazan'ilay ataontsika hoe ilay ry zala mpanao course azy. Betsaka honorable no nresahantsika teto nandritra izay taona izay ny fiarahana aloha tamin'ny ankapobeny ny famaofao teo satria nisy ny tsara, nisy ny ratsy, misy ny mahasorena, misy manafitohana be dia be fa ireny dia fakana lesona ao anatin'ny fanatsarana ny onjam-piasany hoe tsika zany amin'ny tsika rery mazaka an'izay. Raha misy manatsara eo le olona tena mideranareo aloha zay tena mety le ataonareo dia misy miteny keo tena tsy mety mihitsy ny aloha ny ataonareo fa nareo dia lasa mpanohatra izahay tsy mpanohatra raha izay mpanao gazety izay mirahalahy fa izay mitondra le etaetam-bahoaka le tena izy le mivantana sy tena marina satria ny tenenanay zay dia misy porofoana rehefa manao an'le famakafakana zay dia mandeha foana aloha ohatra le tenin'ilay olona dia aorianan'izay zay manao famakafakana na manao famakafakana izahay dia aorianan'izay ny tenin'ilay olona. Izany hoe tamin'ny ankapobeny zany za aloha tsy hitako hoe inona ny tokony hanenjehana antsika mpanao gazety ao anatin'ny resena itsika rery ny sa miatrika ny vahoaka manoloana ny sehatra maro isan-karazany satria isika dia mametraka zavatra tsara mihitsy ao anatin'ilay izy. Ny tiako tenenina ao anatin'ilay zavatra tsara nandritra zay taona lava be zay dia ny hoe nisy fotoana foana teto amin'ity onjam-peo ity ny fametrahana azy reny ny paka tany avo matoa zany ilay teninay teto misy le averin'ny olona hoe na manao olona tsara mangidim-bahoaka Madagasikara tsy mety mandroso manara-peritra tsy vola mibabanao araka anay izy io matoa zay ny rehetrarehetra zany tonga any amintsika ka nataonareo tamberina ty aminay dia be no manaraka an'ilay onjam-peo ary izay fanarahana an'ilay onjam-peo zay za tena tsika rehetra amin'ny alalan'ny Cool FM dia misaotra sy makasitraka tsika rehetra tao anatin'izay sehatra maro zay. Maro ianareo no anatin'ny SMS hoe miteny hoe angatsy manao fety ny fety efa isan'andro neny ny vehivavy misy an'le ny valomars fa neny lehilahy ny 523 fety foana dia ao anatin'izay le famomezana sy la hoe mitady izay any olona alohan'ny resahana eto tsy maintsy mikaroka izahay la hevitra loha hevitra zay hoentiny eto hoe inona raha mahita loha hevitra tsika na izay moa hoe ny filoham-pirenena mihitsy ve mila nanapika an'le jiro teny Ambojatovo eritreretintsika hoe zay le loha hevitra fa famakafakana amin'izay ke honorable mandritry ny atsasakadiny eo manao an'izay tsika hoe tena izay ve le tena asan'le filoham-pirenena tena ilaina ve zany ao anatina sehatra toy itony rehefa nafindranareo ny jiro teny an-taninareo navadika tetsy Ambojatovo nafindranareo aizandray zany le jironay satria zay amin'izao tsy misitraka n'ilay herinaratra intsony ny antony resahana an'izany zavatra be dia be teto amin'ity onjam-peo ity dia tsotra ny famomezana izay hoe tamberina zany hoe zay nyteneninay teto sy miverina any aminareo dia averinareo aty aminay dia tsika izay le hoe anaovantsika ny famakafakana foana tao anatin'ireny fotoana lava dia lava ireny honorable.
Saotra honorable mankasitraka isika rehetra re tompoko be de be sady malahelo ato honorable zay nge tsy hoe andeha de tsy hiveriny zay de mbola hivery reto ihany fa alohaloha izay mba hiala sasatra kely andinika ihany koa hoe nanahoana ny famakafakana zay nataonay matoa mbola be de bea ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ny aino ve le mpitondra sa hoe ny mpitondra nanao be marenina sa hoe efa makafakanay no tsy tafita araka ny tokony ho izy zay zany manao tombana ny tenanay ihany koa izahay tsirairay avy eto anivon'ny fandarana hoe inona ny fomba ahafahantsika mitaona n'ilay vahoaka mandinika rehetrarehetra mba ho tonga saina ataona ireo mpiara tolona sy ny mpiara mpamakafaka sy ny mpiaino eto hoe ho tafapakany amintsika any avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay hoentina eto fa de feno loatra ny fo maheno fireritso sy ny fankasitrana zay avy amintsika raha nisika manofandarana amin'onjapeo honorable isika de samy reharefa isika de nisan'ny raha tsy faharoa isika mety ho voalohany raha tsy faharoa tsika raha tsy voalohany tsika mety ho fahatelo be mpiano indrindra eraka Madagasikara anatin'ny famakafakana maro samihafa izany rehetra zany no ankasitrahana antsika rehetra re tompoko mankasitraka aza malahelo nareo fa hivery reto izay any amin'ny fahaenina ny volana janoary any fa alohaloha izay mba hiala sasatra kely ny arantsika nahita ny andro romany anisan'ny mahoraka be ao amin'ny tambazotra antserasera ao lay volamena 10 kilao mahery izay saika aondrana sokosoko ndray tany ivelany zay tratehaka teny amin'ny seran'ny mpiaramanidina hivaky ny andro romaly zay zany raha ohatra hoe tsy nisy fandarantsika ho any androany zany de hoe nangingina zany resaka zany ohatsy nefa nanenonendro mandry ay ihany izy io hoe aloha asina fandarana ho any androany satria be de be ny zavatra iseho ay zany niseho le fanondrana iny aloha zany mety tratra iny le 10 kilao mahery omaly iny de nisy an'lay famoahana didi fikaroana moa zany an'lay irana mananakira teratana malagasy fa izy rery ve ny tena tomponantoka aloha zay ny fantanina mipetraka sa hoe misy olona ao ambadika izay trondro vaventy fa izy aloha zany nipirina tratra ka rehefa manonona izy de tsy maintsy nanona nge izy hoe olona ao ministera ny raharamba iny ao izy izy no nanao an'le taratasy osoka naika hitondrana an'le volamena ho any ivelany ho hita ve le olona ho any androany iny eo ihany fa lay volamena ny vadika vita ao anaty coffre nge nisy tompona andraikitra ambony mbola amiriaria eto izy izy nitao tamin'izany fotoana zany voasambotra ve izy tsy any valy miriaria any izy ny tomponantoka tamin'ireo raha vary simba tany Amazenga tany Tomasana tany Toliara miriaria any izy am'zao satria izany le tamberina sao de adinontsika ina koa le tamberina hoe le kanjany Barea nandanina miliara maro izay nampanantaina hoe amin'ny farany taona 2024 no azo homologation le kanjany Barea mandraka tiany androany tsy mahazo izy ny lafin'ny fanatanjahantena ny sport individuel tsika namokatra indrindra teto Madagasikara tamin'ity taona ity saingy ohatrany hoe lesaka valopikely efa damiratra le olona vao hita fa le fanohanana le olona tany amin'ny fanazarantena tsy hita le izy ane honorable namiratra fisolokiny le teneniko eo namiratra fisolokina lay zavatra efa vita ohatra hoe raha isika ny amin'ny bodybuilding sy ny jiu-jitsu efa vita le izy de efa nandrombaka lay medal larana fahadimy Arnaud sy izy teo de larana fahaenina lay tovavy tamin'ny bodybuilding de Farik izay larana voalohany teo amin'ny jiu-jitsu sy Olivier reo olon'ireo rehefa nahazo an'ilay izy efa tonga teto Madagasikara efa nijanona amin'ny andro vitsivitsy de nalefa inga ministra zay tsy hainy le fitantanana le izy nalefa ndray le izy hoe Andriamatoa filoham-pirenena manana atlety tsika zay anao zay mihitsy le izy raha misy haintso eo alohany de mbola ho avy zany nefa le izy efa vita hanao ny fedinany tompondaky eran-tany tena voaka an'le filoham-pirenena le vola nefa le zavatra efa vita hitanao zany zay le zavatra le malasa saina maneritra zao zay vola izay de eo anelanelana eo miantona zany eo efa niainga tany amin'ny filoham-pirenena le izy de tsy mipaka any amin'ilay atleta aloha le izy fa eo anelanelana eo zany le izy miantony aiza zany minetonana eo
zay voalohany ny faharoa tena anisan'ny tena olana be amin'izao fotoana izao ary raha mifankahita ireo anisan'ny anao tontolo mihitsy ny Rakoto Marala Marcel filohan'ny Malagasy rugby amin'ny fédération sy Mostafa Abdullah zay ministra amin'ny ankehitriny satria ny antony dia niteniteny foana teny an-tapa hoe efa nomeko an'i Rakoto Marala Marcel amin'ny vola 2 milliards 750 millions le olona nefa tsy nandray an'le vola na ny ariarany efa nazavaina tamin'ny ainy vakijery rehetrarehetra eo mbola tsisy an'izany vola zany eritreretintsika fa raha ohatra hoe le filoha fédération mayanao an'izany le miteny an'izany le ministre dia olon-dehibe io le filohan'ny fédération koa miteny mbola tsy nandray an'izany na ny ariariara olon-dehibe fa tadiditsika ave hoe ny ao anatin'ireo misy atleta ny zavatra malasa saina maneritseritra ho an'ny mpanaraka ny fanatanjahantena ao anatin'izay le vola zany efa miala tao amin'ny ministeran'ny vola efa niala tao rehefa miala ao le vola dia eo anelanelana eo io zany tsy fantatry hoe aizy vola io fa eo anelanelana eo fédération nato miandry daholo hoe tsy tonga aty aminay satria io rehefa tonga any misy taratasy mazava vola be nge zany 2 milliards zany raha toroana amin'izany anao zavatra tena ny zavatra resahantsika zany ao anatin'izay lay filohan'ny fédération zay miandry anazy ireo tatia miandry anazy ireo any amin'ny misy azy atakely le atleta be dehibe hoe fa izany ny olon-dehibe ny teny tany an-tapa efa mivoaka io vola io aiza zany dia izay zavatra izay no tenenina ny foana ny amin'ny atleta rehetra zany hoe mitonia aloha ao anatin'izay sehatra izay ho hita eo ny tena marina makasika azy ity satria raha vola mivoaka izany tsy misy hoe indray fa verina tampoka indray le vola nanaka fa misy olona sao dia mba misy kosa ny lavatanana manao blocage na hoe nanodikodina an'le vola aloha zay ray ny fanatanjahantena anisan'ny andrasan'ny rehetra ihany koa izay tena raha eto amintsika maneran-tany baolina kitra larina vola fa eto amintsika kosa za tena miteny foana ary tena be dehibe ny ombon-kevitra amiko fa ny basket honorable ny larana voalohany eto amintsika na inona ho teneninareo ny baskety za tsy mahita an'izay filosy le mampirasy ndraitra fa mpilalao ny ana ny atleta ny ana ny tiako asongadina hoe reo ny tena anisan'ny niaro ny vonina-pirenena niaraka tamin'ireo ny tena voananomboka mihitsy ny Jeux africains tany Maroc zay nandeha tena nanasa mihitsy ny zareo hoe mba handray anjara Madagasikara dia salasala moa hoe 3 contre 3 ahoana moa zany dia teo vao niezaka hoe andao anao aritsika dia ny foronina teo ry Livio sy ry Eli sy ry Arnold sy ry Fiary natao tao anatin'ilay izy vonjomaika hoe reto zany ro mandeha vao nanao tsika honorable amin'ny firenena 7-10 tsika nandrombaka an'ilay izy dia teo zany nitsiry ny eritreritra hoe ary tena vaovaofiatsika ihany izy ty dia nanomboka tamin'iny tsika efa indro zay tsika no tao amin'ny tompon-dakan'ny Jeux africains sy ny tompon-dakan'ny Afrika samihafa zany sao dia misy mieritreritra hitovy lalao afrikanina dia anasana n'lay afrikanina be dehibe amin'ny karazam-panatanjahantena maro isan-karazana zay izy le Jeux africains fa le championnat d'Afrika lay taranja anankiray ihany ohatra hoe basket zay nitenentsika efa tompon-daka zany tsika tamin'ny lasy-vavy efa tompon-daka lefitra ihany koa tsika tamin'ny lasy-vavy izao ry zareo reo efa manomana amin'ny Jeux olympiques amin'ny 2028 zay atao any Amerika io zany tena andrasan'ny rehetra ary tsika efa qualifié ao anatin'ilay izy firenena 12 no anatin'izay dia reo nefa tsy maintsy mantaly fifanitsanana ihany keo anatin'izay zavatra zay zany eo ao anatin'izy ity zany dia za miteny foana hoe larana voalohany iza tsy sarotony mihitsiny zay na me vola zay na manam-bola raha nga le fitondram-panjakana nefa notrany tsy manana iny rehefa jerena satria lay fidirana mahimahim-pona natao teny tanina rena navadika tsy ambojatova raha takinareo 10 ka le olona nefa nareo mizara 5 millions d'ariary sy ny karazany tsy mampanina tsy mialina an'izany rehefa mahazo le atleta indray mandeha ao anatin'ny firy-taona izy vao mahazo an'izany honorable dia isorana an'izay nanome ary tokony hain'ilay mpilalao ihany koa sy le atleta mijery ny hoaviny inona ny atao ho amin'ny ankehitriny ihany koa ny fampiresahana tamin'ny rasoanaivo aina razafy lora tetsy amin'ny kianjan'ny mitafinankoay ny alahady teo
mandalo vontsomaika eto Madagasikara toka hoe vontsomaika mihitsy izy satria mba miala sasatra miaraka amin'ny fianakaviany fa izy efa ao anatin'ilay fifantsanana mitady lay isa anaovana ny Jeux olympiques PDB zany efa manao an'izany izy ao efa miakatra io manko misy isa ny rehetrarehetra mihitsy na ny natation na ny haltérophilie na body misy isa io rehefa mafenao le fetrisa dia iny ianao le qualifié ihany rehefa hoe tsy nahafena ianao fa latsaka ambany kanefa mila le any an'le firenena zay manao an'izy dia iny la ilayntsika le wildcard io manko ny tsy hain'ny olona mihitsiny zany hoe efa tao anatin'le fifaninanana ianao fa ambany le isa dia afaka mandeha ianao alefa le fédération izay zavatra izay anisan'izay zao i Jonathan i Oliatsa Rabejon i Dialso ao anatin'ny natation izany rehetrarehetra zany ilayntsika foana za tsy mahay baolina kitra PDB no la tena ta bareso le baolina kitra dia tsy tena ny atsika raha moa na madia atsika mbola dia tavana resahana ny honorable Ratolo-Janahary sy io za tsy mimbokevitra mihitsy ny baolina kitra mampitondra kitra raha nga zany fa renano nitondrako any foana hatramin'izay za mbola nitantaran'io dia nataoko fotsiny hoe aksisika satria ohatra misisisika zay izy fa le kitra mantsy mitondra kitra dia ohatrany hoe le tovavy voafitaka tany dia zao ianao dia efa manomboka mitondra kitra sahady fa dia davantsika fomba rehetra hitan'ny akademia io hoe inona re zany no afaka anolona azy ity rehefa napetraka zay ny tantara tsy hain'ny olona teto hoe fa naninontsika nandeha be tany amin'ny 2019 tamin'ny qualification tamin'ny Cannes ny antony dia nisy diatanany Amady tao mbola izy filohan'ny confédération africaine ny football nisy rehefa natao foana ny tao anatin'ny isam-bondrona dia ny ray isam-bondrona no miakatra dia naveo navadika roa isam-bondrona tamin'izany rehefa tonga teo i Amady zay malagasy zay isorana azy manokana fa tafiakatra teo amin'ny lalao akatoko ny famarana antsika tamin'ireny fotoana ireny dia nataony 3 isaky ny vondrona dia zay no natonga antsika lasa tao tafiakatra taona fa raha mbola roa zany tsy tafiditra ataotsika nefa na tsara antsika le izy niakatra ny karatsika nakanonakany aza amin'ny teny nisinana fa nisy diatana be dehibe tao izay foana io rehefa mametraka zavatra misy diatana n'ilay olona foana ao anatin'ilay izy satria io fireneny kosa aveo dia tsy ametrahany diatana mba manaovina tsika ave hatramin'izay amin'ny tantarana baolina kitra re olona raha raisitsika izay le kitra izay hoe mba alesen'izany Nigeria zany fa dia resitsika izany ny antony dia tsotra ny mpanazatra azy ireo zay niteraka resabe moa tamin'izany manambady malagasy mipetraka eny vato misy zavatra zany ao ambadika izay hoe miaro teny nareo dia zay manafika dia rehefa matafiditra baolina iray zay dia nareo mampivery kajy daholo zany mbola tsy hitanareo zany fa tantaraiko hoe nandeha nanaraka ny ekipa pirenena zay tamin'izany aloha tsy tenenina ty manko ny tena tenenindrareo mihitsy hoe aza tenenina le firenena sy lay le ekipa tamin'izany fotoana izany fa tamin'izany izy mbola club M honorable rehefa nanafika raha zafindrakotomamsoa inona ny toerany eo ambony kanja hatramin'ny nanaovany an'io aksisika io vodilarana foana izy ary tena nikoizana izy taty amin'ny faritra ranomasimbe indiana sa taty Afrika rehefa nandeha nefa n'izay nanao an'le lalao tany Afrika natao attaquant izy izay le zavatra le teneko atsika misy kajy io satria tsika eto tsy mahita fa le any no mahita an'izy dia le hoe misy dikan'izany zay hoe misy lalana ato hoe ato ny lalana zany rehetrarehetra zany raha izay no mahakasika ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny sy ny hoe ny azakazahana honorable tamin'ity volana desambra ity satria rehefa volana desambra ohatra zao dia tsy maintsy faranana farafatarany 20 volana desambra zany hoe ny topilalaovana rehetra zany tsy maintsy vita ny 20 volana desambra anisan'izany zao tonga dia niaraka tao ny escrime tsika tsy mahalala le escrime mihitsiny manana an'izany tsika teo rehefa nandray lalao iraisam-pirenena sy nandrato lalao iraisam-pirenena tao anatin'izany tetsy amin'ny kianjanako tetsy akorondrano nanomboka tamin'ny ny 7 ny volana teo
rehefa vita ny escrime de tonga de nandeha indray ny haltérophilie, rehefa vita zay de nandeha indray ny bras de fer, rehefa vita zay de nandeha indray lay masse Westerlin, le fampisitona amin'le hazo iny. Zay rehefa vao vita ndray iny ny nandritry ny efatra andro zay tonga de nitondray nandritry ny 3 andro ny fedinan'ny tompotakany Madagasikara teo amin'ny judo. Hitatsika amin'izany tsy maintsy vitaina tsena le topilalaovana, fa ny topilalaovana eto amintsika tsy azo ajanona indrindra fa reo manaraka ny fédération olympique. Ny fédération olympique tsinona dia manana rafitra manokana izy ireo ao anatin'izay sehatra zay, de tsy maintsy vitaina avokoa ny fifaninanana rehetra mahakasika azy ity. Ny ao anatin'izay sehatra izay sy mbola atao zao zay ny farana inomaly iny, ny volet zay natao tany amin'ny faritry Manakara, satria zay le tenentsika hoe tsy maintsy taperina avokoa ny fifaninana rehetra. Amin'ny taona ho avy io zao ny babin'ny taona tonga de efa manomboka sahady ny fafito ka hatramin'ny 12 volana janoary ny fedinan'ny tompotakany Madagasikara sahady, satria ho an'ny senior io. Zay le teneniko tsy maintsy azakazana avokoa. Zay mahakasika ny fanatanjahantena iny ivadika resaka momban'ny tamberina ihany koa, zay nge ny tamberina ny resaka io, tamberina tamin'ny titony ity, ny resaka momban'ny fakakeriny ihany koa nalaza dia nalaza tany amin'ny faritra Akazobe, tany amin'ny faritra Anjozorobe, any amin'ny Nilaliny, ny resaka momban'ny tsy fisin'ny fahalemana tamin'ny akapobeany. Rehefa nozoina sy narahana akaiky ho an'ny mpitano filaminana dia miray tendro amin'ireo fianakaviana ny pakakeriny ary miray tendro amin'ny mpitano filaminana tao atoerana, satria zareo no namoaka azy io hoe rehefa natao fanadiadiana de voasaringotra tao foana ny CB. Ina moa zany filaza zany? Commandant de brigade. Commandant de brigade. Compagnie. Commandant de brigade. Commandant de brigade. Reo zany io rehefa fandimidimy teo foana de voasaringotra tao anatin'izay foana. Ary reo olon'ireny mahagaga rehefa manonona izay ny mpitano filaminana izy ireo, de le mpitano filaminana tsy mandalo fanadiadiana, tsy mandalo fitsarana, fa ny famindra-toerana raha raisitsika zao le farany teo nafindra any Mahajanga, le talohan'izay nafindra ny Tuliara. De nareo hoe mieritreritra ho an'ny mpitano filaminana sy ny resaka momba fahalemana eto hoe tsy hanohan'le asaratsy indray izy any amin'ny faritra zay misy azy, satria efa taleta zany amin'ny resaka momba ny tsy fahalemana teto amintsika. Izany zavatra rehetrarehetra zany, ny resaka momba ny nalaza tamin'ity taona ity honorable, ny resaka momba ny fangalarana maso ny zazavarira, nalaza be zany. De amin'ny ankehitriny resahantsika zao de betsaka indray ny zazavery. Misy antony avokoa zany rehetrarehetra izany, fa izahay rehefa tsy misy proof zay de tsy miteny mihitsy ny hoe zao ny proof, fa rehefa mivoaka izay proof zay de hoentintsika foana honorable. Anisan'ny nalaza ihany koa tamin'ity taona ity honorable de ny mahakasika nataontsika hoe ny fitokana foto-drafitrasa be dehibe izay tsy namaly ny filan'ny fiainan'ny malagasy. Raha nahita ny kianjan'ny Barea zay tsy afaka hilalaovana, fa ankehitriny dia spectacle no maminao raha nijeriny programmana tsena be, spectacle sy tsena sy braderie zay ny mampalaza ny mamasana fa tsy ny fanatanjahantena araka ny tokony ho izy. Ndresaka ianao toy resaka basket misy an'ilay gymnase ny Arena any Tomasina, mandefa message amiko koa to le ny filohan'ny club any Tomasina hoe mampalahelo izy fa tokana le gymnase tsy afaka milalao ao anatin'le gymnase izy ny mpankafy ny fanatanjahantena ao Tomasina, zay mampaitrapetra-panontaniana hoe natao an'iza sy natao inona le gymnase. Zany rehetrarehetra zany mampalahelo. Tamin'ity taona tena koa nalaza be ny resaka ataontsika hoe ny resaka jiramaty sy ny resaka andekaleka. Mbola hatramin'izao fotoana zao de mbola tsy voavaza ny olany jiro sy rano zany. Eo ihany koa ny vidim-bary izay efa mananika ny 4,000 ny réclame zao fotoana izao. Izany rehetrarehetra zany no nanamarika avokoa ity taona 2024 ity. Ngamba ireo mpiano ngamba nasatsika mba mintiny atsika zany mba hanadindesina ho an'ny mpiano ndray zany ho an'ny androany honorable, fa tsika ndray zany metrana fantaniana, fa tsika no mametraka fantaniana ho an'izy ireo hoe inona avokoa zany mba azony tao anatin'izay
ataona efatra amby roapolo soarivo izay fa andeha ho atombokontsika aloha ny famakina ny SMS satria efa maro be anareo zay nandefa ny SMS ato am'izao fotoana izao. Salama dafa veloma tsy mahafoy ny fandaharana mamiko toy mavita fety sambatra nareo miralahy mama avy aty Toliara ihany. Salama dafa zay aty Toliara tsy manaiky ny basy Toliara laha frérot tsalany eo dia higrevy koa izay Toliara amin'ny fanodinkodinana ny safidim-bahoaka io. Bonjour Kola 2024 ty avy no ipetrahan'io filoha eo fa ho avy amin'ny ny 2025. Salama Kola iza lano ben'ny tanana eto Tamatavy ry vahoaka malagasy tonga vasaina fa mafy raha mahazo antsika ity de mirery fety sambatra ho antsika rery ohatra ny candidat iry maro aloha zany lany raha ny vokatra vonjy omaly de na fandehana malahelo be zay honorable fa dia tsaino anareo intsony ve nefa efa zatra anareo mirary soa sy ny tsara ho antsika rehetra taino Jesosy. Salame miasa aloha vahoaka aty Majangafa ho alaindreo taninay aty Aranta Ambalaoko Antanambao Sotema alainy mpanambola avy Antananarivo malahelo izahay. Nampahory ny malagasy ny politika ny mpitondra fanjakana ny rano ny jiro ny vidim-piainana midangana ay rehefa misy fizarana dia ataovy mitovy fa nenay dia kely nefa ny Antananarivo be dia be. Deo na fandehany tany avy aty Ambatabe tsy tamo izy ty fa tena mafy loatra ity 2024 ity mirary soa daholo Salama daf zaho manaraka anareo foana fa zao avô aneo hevitra sy mba andefa SMS misaotra anareo zaho fa tena niasa anareo nampita ny zavatra rehetra tsy fantatray hatramin'izay ko dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra mamanisy sania avy aty Atsaraonenina Tomasina ihany. Salama daf Gilbert avy aty Majange tena tsy manjary le mpitondra fanjakana fa mampahantra ny vahoaka izay no namarika ay tamin'ity 2024 ity. Deo na fandehany mijaly ny vahoaka fa ampanaovy orana artifisialy Iandra Joel. Miaraba tompoko mahafinaritra be ny fandarina deo na fandehany tena mampalahelo ny fitondrany volombosary ty leo be izahay aty amin'ny faritra efa arivo ariary mahery ny kapokany vary miakatra aby koa ny charbon sy ny PPN mijaly ny vahoaka malagasy. Salame ty misy solution satria tsy tena mampahazo ny tena mampahazo vahatra ny Andra Joel io gendarme sy police reto ka zao no atao tsika dia mba tonga vasaina isika ry vahoaka ny Toliara sy ny vahoaka malagasy iray manontolo. Dafa tsy mahay mifidy tsy mahay makalesona voafidy vary ray kapoka nefa fijaliana itoy efatra taona manaraka indray tena mijaly ny malagasy am'izao fotoana izao. Mirary soa anareo mifandarana izahay mba hotratra ny fety sambatra daholo ianareo rehetra ao amin'ny dafy ao. Lucas avy aty Anosy Zato ihany. Salamo miantso aty Andoharany fotsy ihany nafinaritra hoay nanomboan'ny taona sy namarana azy kokoa daholo ho anareo de mirary fetin'ny Krismasy sambatra. Salama dafa misy rafitra ve hitondrana firenena ka tsy misy député namana satria tsy mety amintsika io. Dominique tia Ampangabe ihany no mandefa an'izay afatra zay tena tsy mety amintsika ity rafitra hitondrana ny firenena am'izao fotoana izao ity. Salama dafa bezara avy aty Toby Betela ihany aza mahely ry volombosary fa mifalia ihany. Stefana avy aty Toliara tokony esoro ny filoha io fa tsy zaka intsony ny zavatra ho ataony. Aza mavandy anao Rajoel ary sy tokony kabary intsony ianao amin'ny 31 décembre alina raha mbola vady am'voaka tena mivoaka malagasy fa tsy ampiakatra karama zay de tena leo. Impiry moa zay honorable no misy kabary tsy nampiakatra karama efatra nefa telo taona telo taona teo zay. Salama kola de varina amin'ny politika reny mpitondra fanjakana de miakatra ny vidim-pianana aty Fianarantsoa. Tsy misy sy mandeha am'izay loany ny fiainam-pirenena am'izao fotoana izao izay no namarika ay tamin'ity 2024 ity. Salama dafa raha fitondrany raprezi io aloha de tsy milay nadritra ny taona mare fa ty fety hoe zahana atao milay marary fety sambatra tsika rehetrarehetra anjara sy ty tosy ihany baibay nareo. Zafa raha ny zavanisy tamin'ity taona ty aloha azo amin'ny tinanazy dia miamiemotra atrany isike mba alefa sao rangairany kogara vaovao le hoe roraparaka iny raha azo alefa ino mamintana ny zavamisy am'izao mantsy marary soa atsika rehetrarehetra. Salama dafa raha nijery todika ho an'ny raharam-pirenena tamin'ity taona 2024 ity de tena tsy mandeha. Nanao autoroute téléphérique tsy hitany vokany izao ho anao flyover sy route soleil baka ny Fort Dauphin hatrany Diego tena tsy ao marary fety samba sy fiaran'ny taona mahafinaritra ho atsika rehetra. Salama dafa
fiainam-pirenena dia fahadisom-panantenana amin'ny lafiny rehetra potika tanteraka politika zéro tsy voatanisy eto amin'ny tany sy ny firenena mirary fetsambatra ho antsika rehetra salama tompo koa ny analo dia tena hitako hoe tsy misy mandeha am'izay am'lony hatramin'izay nitondrany ty filoha ity miakatra daholo ny vidim-piainana rehetra mila manova fomba fijeritsika malagasy fa tsy mety tsony izao Patrick amin'ny manoratra an'izay SMS izay salama anareo amin'ny kola hoe avy toliara 2 maro miandra avao izay aty dia tsy manaiky ny basy toliara fa manimba ny tontolo iainana salama izay avy aty tasy izay aloha dia miezaka miatrika ny fiainana izay misy farany fitondram-panjakana tsy antenena intsony ny kapoka ny vary aty efa 700 ariary ny kapoka nefa ny tantsavo koa ny ankamaroan'ny olona aty aminay aty salama dafa 2024 ve tsapako fa miarendrika atrany Madagasikara amin'ny lafiny rehetra satria vao maika manara lamba ny mpitondra na teo azany fanoherana tena resin'ny aizina ny mazava noho ny fahantrana lalina indrisy mantsiry fireneko dia nafandihany ny vaovao aty miditsiny toliary 2 zao tena manao grevy ny olona aty andeha po basy bomba mantatsidradranomaso tsy manaiky ny valim-pifidianana salama misaotra sy mirary soa anareo hita fa tsy nikely soroka tokoa ianareo nanao ny fandarana ny jery toka dia hita fa tsy ho tafavoaka intsony raha mbola izao zava-misy izao no iainantsika mankasitrake fifidianana raha ohatra ka hitojo no lany dia ara-dalàna ny fifidianana fifidianana ho ianareo dia ho nafandihany mpankafy manokana fa zay vao maneho hevitra nanomboka tamin'ny hetsika foty zany naraka dia tamana amin'izay fa mahafinaritra ny fandarana zay ngamba no mety tsy anambady fa tena tsy tafavoaka intsony itsika anaova ny mangidimbahoaka an'ilay firenena tatero lay américain ividy any Madagasikara rehefa samy tsy anjary ihany dia alo miditra amin'izay miarasoa be dehibe ho anareo dia manao fety sambatra daholo salamankolo raha amiko dia tsy misy dikany ny fitoram-panjakana tamin'ny taona 2024 ity Carlos Fulgence foana io avy ety manakara no mandefa an'izay SMS zay misaotra anareo manohana ny Madagasikara malalatsika ity dia mirarisoa salamankolo nitondra fiasana taminay ny fidy filoha ity mirarisoa antsika rehetra salama daf zay aty amin'ny commune Betsinjaka dia numéro 5 avao ndro hainay lany Patrick Bety toliara 2 salama daf mirary ny toizan'ny fandarana ho amin'ny tsaratsara kokoa mankasitraka anareo ry honorable vaovao aty toliara dia manjehana atao ireo mpivarokena 20,000 ariary tsy vitan'izany fa mangala danja ihany koa izy ireo dia nafandehany resaka politika aloha dia masiso be fa hafa ihany no misy any mpitondra teo aloha ty fitondrany ty tena mpangalabato mampitondra faisana ny vahoaka mamono ny vahoaka malagasy mihitsy salamadafa mety amin'io rajoely io dia midina andalabenga amintsika fa tena izay hitako fa vaolany aiza rery 46e promotion classe 86 tao amin'ny inswap taloha ndaoranga etsika fa tena sakatsony ny vidim-piainana am'izao fotoana izao salamankolo mariana avy ety toliara mirary fetsambatra ho anareo salamadaf aiza nareo ambatondra zaka ao fa mila nareo ane ny flo io mahafinaritra fa toy izy foana ny fandaratsika amin'ny fahina ny volana janoary ndray tsika vao misy ny fandarana manaraka salamankolo voalatsaka antany vatolatsaka antaniry ireo mpitondra ireo karaha tsy hitany angady amin'ny lohataona hitany antsy rehefa fararano salamadaf marary fetsambatra ho anareo izay mpankafy anareo izay avy ety ambany votry betafo ihany salamadaf avy ety marovoa ihany efa tsy izy ntsony ty fitondrana Laurence ty mifoaza rivoaka malagasy manao fetsambatra antsika malagasy rehetra oela velo Madagasikara misaotra ny fandarana dia ahoana ny fandehana za nahita tamin'ny andro ny fifidianana fa nisy mpianatra université ny barika 10 nalaina ny pomba ny Irmar naka namanay ny fidy andro zareo nomena 10,000 ariary salamankolo za samba ny vao nandefa SMS ty aminareo fa za ranga tena makasitraka anareo fa inareo no tena samy laza ny marina toy izo fa aza miemotra ianareo salamankolo mirary fesambatra ho anareo izay avy aty Morombe enganeka otratra ny taona vao isika mianakavy dia mankasitraka anareo fonafoana iandry avy aty Morombe ihany salama jiaby ny fandehany miray hina ve ny vahoaka malagasy mitolona manala ny andra joela sy ny fonongany raha tsy miray hina isika dia izao ihany no ahazo ny vahoaka malagasy salamankolo tena gaga mihitsy zay amin'ity fitondrana aty aminay aty potony Jiramaty efa hoe ny mbolana no itsangana dia tsy misy herinaratra tonga aty aminay tsara orenana Tomasina aty dia ona fandehany monsieur Robert Michel avy aty amin'ny 70 hectare eta am-piandohana dia efa miaraba antsika rehetra natratra izao ny oely izao
sy efa miaina sady ny fofony fin d'année 2024 mirary soa antsika rehetra indrindra ny ankonako ety amin'ny 7 hektara sy ny fianakaviana mielipatra manerana ny nosy ny rafozako antalatanapano ny neny farako ao tomasinao ry nemez mianada ao rano mafana efanadina tontompaina ambany tsena eny sy ny sisa leo ny fizotra ny fifidianana ireo vady amanjanako satria noho tsy ny vato alatsaky ny olona no isaina fa de alabato foana no manjaky mezaka manentana an'ireo zareo ifidy fa rehefa vita ny fandatsam-bato de hoe esinozy ireo hoe hitanao de izao foana no trange rano romoromo na labato sy ny sisa karaha vina ireo tanora vao resy lahatra ifidy sali manokana ho an'ny Siratolo-Janahary Kolone mankasitraka ho ny amin'ny fandarana Kolona fa voarainy afatra ry monsieur Robert Michel avy any amin'ny 7 hektara mbola tsara miaraba anareo amin'ny dafy mankasitraka anareo amin'ny fandarana fa makafakana rehetra nataonareo nahitra ny fotoana lava tato engany hitondra soa tsy fanambina ho anareo itena vaovao ho avy io mampakahery anareo sy ny fianakavianareo ihany koa izay sady manentana ny ipodiananareo amin'ny fandarana ity fa tena marary ny firenena malagasy mirary fety sambatra de mafita fety sambatra ihany koa nareo sana madafy tsy mbola nisy tanatin'ny firy-taona mo izany hoe ray andro alohan'ny fety ny ankizy tsy mahazo kilalao na iray monja noho ny fahasarotam-piainana sana madafy tena tsisy fankasitrahana na iray monja ho an'ny fotoanan'andro rajoelona fa zaho nefa vao avy any Tôlanaro de nahita asa vita ny sekoly sy ny hôpitaly tamin'ny alalan'ny fanampina dia mba tonga vasaina rivoko malagasy to tena mangalatra aby mihitsy ireo ao amin'ny mpitondrareo fa izao ny mahazo ny fiainam-bahoaka salamanareo Carlos avy aty majanga aleo averina amin'ny français i Madagasikara fa olombitsy no migalabona amin'ny arentsika amin'izao fotoana izao de ataony référendum salama kola fam tena marina rangara mbola io andrajoely io foana no mitondra i Madagasikara tia usahirana foana voaka malagasy tsy mararany izay tena mararany voaka fa zay titiny no atao zay avy aty maro voyany no mandefa an'izay SMS izay salama kola miala tsy indrindra raha manao izao fanehoan-kevitra izao raha izao fanatrany lalana izao tsy aleve nijanona département français ihany ry voaka malagasy salama daholo nareo daholo amin'ny nareo na tsy lavana avy aty Tamatavy fantany misy anay any Fianarantsoa any Kongo any amin'ny commune Tolongoina any de mirarsoa atsika rehetra eto Madagasikara sy any ivelany mba ho elavelona de mirarsoa anareo mirala ao ihany koa de ona mifandehany ny asa nataon'ny président tato anatin'ny ray volana revy miaraka mifatifatina artista nanao propagande ny Irmar ny Zara Vary sy Menaka namboly azy tokana alena sary nandany vola be ny tokana guirlande Christmas ny Zara kilalao-ny ankizy antsapana Christmas de gaga ve nareo ry malagasy raha voalohany amin'ny fantrany Madagasikara amin'ny fantrany eran-tany amin'ny fantrany maneran-tany sika fa tsy mba hoe firenena vitsivitsy ihany manao ezaka amin'ny fandrosoana inona le ry io ny folo alandahy député justice mara manodikodina miaraka aminy ihany koa de ona mifandehany tamin'ny nanomboka zaho ny Anikolo TV de mba naezako ny zavatra miafina eto amin'ny tantara-pirenena isaorana anareo de marary fety sambatra jam savy aty manakariana nomboka indray niantsika miaraba tompoko manano mbola tsara atsika rehetrarehetra eto fandohana aloha de efa mirary soa atsika rehetrarehetra zay mpanaraka ny fandaharana no ny hely sambatra satria ny farany taona tsy tombaovao mahafinaritra tamberina ohatsy izy nareo voalohany indrindra ny tamberina dadidiko gouvernement tsy tafitandrina tanisy tanatin'ny ray volana ny faharoa manarakarak'izay ny lalam-pirenena hoe hoamboarina ny règne deux mandeha traçage tsy mety vita manjaka tsy niany ny fahatelo manarakarak'izay inona hoe motera tsy mety le motera lehibe tsy mety tafiakatra taninareo tian'izay zany zava-poana zany ma fateny fampieritreretsana tiany any aniako ho an'ny ekipa ny volomboasary sy ny orange ozy izy ny teny mitsoratra masina hoe zay nataonareo tamin'ny madinika reny nataonareo tamiko dikan'izany fijaliana nataonareo volomboasary ho an'ny vahoaka malagasy ataonanareo amin'ny Jesosy Kristy izay ivavahana isanandro ka mandinina reo de misy jereka fa misy farany daholo ny zavatra rehetra zay ihany ny anahy ny afatra de
mirary soa atsika rehetrarehetra hanao krismasy sombovao afinaritra dia aza dinina rerolahy tsy maintsy tonga tia tamatavina re le 5 miara-manao bonane aminay fikambanana ty a hoavy zay hoavy zay tena hoavy zay veloma tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy dia mirary fety sambatra ho atsika tsirairay avy isa tokantrano